Vatsy pitahiana ho anao, vatsy pitahiana ho antsika anindray dia ho raisintsika ao amin'ny Isaia toko fa 4:10 ka ny andininy fa 17 zay vakina aminaran'i Jesosy. Ny fiadiana rehetra voaforona amelezana anao dia tsy hisy ambinina, ary ny lela rehetra zay miady aminao dia ho resenao lahatra. Zany no lovan'ny mpanompony Jehova sy famarinany avy amiko hoy Jehova. Amen. Ivavaka isika, makasitraka sy misaotra anao hatran'izay Jesosy, no zao maraina vaovao ionana aminao zao. Ny fiainanay tokoa dia tsy mba ilaoza ny fahavalo, ny tsy tia ary ao koa ireo mandrafy tsy ahoana, ireo mitady hanimba, ireo mitady handrafa. Tsaronay nefa Jesosy fa manana hery lehibe zahay rehefa mialoka eo ambany fahasoavana sy ny fiarovanao. Ko dia rakofo ny rasonao ndray ary zay ankehitriny, mba tsy ambinina tokoa na inona zanatsipika, alefa n'ilay ratsy zay handavo anay. Arovoko ny fonay mba ho toy ny mandrakarivo zay amin'ity andro androany ity, ka tsy hamaly ny fiatsiana na vavaratsy ataony ny hafa aminay, fa mba hitehiry ny tenanay, ny fanahinay ny fonay ho madio anatrehanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, manan-kery no angatahanay zany vavaka izany. Amen.